Dia mbola ampifaliana sy ampanajana indray no androsoana ao anatin'ny tokantranontsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo izao a manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny antonanao ny tenako apôstôly Andreasy ihany no miaraka amintsika ao anatin'ity fotoana mahafinaritra be ity zany a. Manatitra fialan-tsiny moa zany ny tenako a noho ny amin'ny fahatarana satria misy ny fahatapahana herinaratra zany a dia izao vao miverina ny jiro zany mazava ho azy a dia ialana tsiny indrindra ny amin'izay fahatapahana izay fa niezaka foana izay niandry teto mandrapiveriny herinaratra dia ankehitriny moa zany zao dia hitondra fanentanana zany no azo entina sisa amin'ity alina ity a mahakasika ny fitoam-bavaka rapitso sabata zany a na sabotsy a fitoam-bavaka lehibe sy goavana io fitoam-bavaka rapitso io ka dia anasanantsika rehetra tsy hakanavaka io fotoana io zany satria fotoana goavana be mihitsy io fotoana lehibe io fotoana io a ka dia samy mioana daholo isika rehetra ao anatin'izay fitoam-bavaka rapitso izay. Io moa zany mampiavaka an'ity fitoam-bavaka rapitso ity indray a amin'ny délivrance izay efa natrehantsika hatramin'izay satria efa nanatrika délivrance foana ianao hatramin'izay a dia mampiavaka kely an'ity rapitso ity zany a dia fanapahana ozina. Fanapahana ozina indray zany no tanterahantsika amin'ity rapitso ity a ka mila fiomanana be zany ary mila fahavononana satria andray fiovana ianao eo anatrehan'Andriamanitra ary andray fanafahana ihany koa zany ao anatin'izany rehetrarehetra izany ka alohan'ny hidirantsika eo anatin'ny resadresaka sy ny tafatafa iarahantsika eto a dia hotonontsika aloha ny larina tarobia ahafahantsika mandefa ny hafatra zany amin'ny fahavononantsika ny amin'ity fotoana lehibe sy goavana rapitso ity zany a vita izay dia hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'izao resy fotoana izao. Vakiko ny larina tarobia ahafahantsika rehetra mandefa hafatra ny amin'ny fahavononantsika ny amin'ity fitoam-bavaka rapitso sabata ity zany a ny 034 55 542 72 034 55 542 72 na ny 034 29 546 91 034 29 546 91 manarak'izay a ny 033 71 343 35 033 71 343 35 farany a ny 033 64 478 44 033 64 478 44. Ireo ny larina tarobia ahafahantsika rehetra mandefa hafatra zany amin'ity anio ity a dia alohan'ny hidirantsika anatin'izay fonankiana ny hafatra sy ny resadresaka ho ataontsika izay a dia manasa anao ny tenako mba hiaraka hivavaka amiko a hidirantsika anatin'izay fiarahana mahafinaritra be izay. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mbola afaka mitafatafa aminao ary mifanentana sy mifampahery eto indray izahay Tompo malalo amin'ity alina mahafinaritra be ity a ifampiresaka anambara ny fahavononanay manoloana an'izao fitoam-bavaka rapitso sabotsy izao Tompo. Ianao no miamboninahitra ary ankalazaina manokana aoka ny sitraponao ihany no tanteraka amin'ity fotoana ity Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra raha eo. Amen. Ya, mbola mamerina ny fialan-tsiny ihany ao amintsika rehetra any anatin'ny tokantrano izay maheno anay amin'izao fotoana izao fa noho ny fahatapahan'ny herinaratra dia tara kely zany ny fandarana efa lasa be mihitsy moa zany ny orantsika raha jerevana ato a satria efa mivalo alina latsaka 5 sahady zany izao dia ifanentana fotsiny zany sisa isika no atao eto a fa tsisy hoe fampianarana ny natory-teny intsony fa dia anambara ny fahavononantsika isika zany a ny amin'izay fitoam-bavaka lehibe sy goavana rapitso izay ka raha mbola maheno ihany ianao na mahita amin'izao rasy fotoana izao a dia andao ambara ny fahavononantsika rehetrarehetra manao ahoana ny fiatrehanao an'ity fitoam-bavaka rapitso ity a tao anatin'ireny fampianarana nanomboka ny alatsinainy talata larobia lakamisy ireny a dia hitondra fampianarana mahakasika ny ozina teto a isika io ny ozina avy any amin'ny Eva izay fanambarantsika teto ny ozina avy any amin'ny Eva ny ozina avy amin'ny Adama ihany koa izay niantraika tamin'ny Kaina sy Abela dia ny ozina avy any amin'ny Kaina ihany koa efa nianarantsika teto ihany koa ary nianarantsika farany a dia ny ozina nataon'ny Noa tamin'ny Kanana zany izay niantraika amin'ny taranaka aty aoriana izay ozina zay zany ka izay no ela fa dia raha efa misy SMS moa zany dia arabaintsika ihany koa mikady Timoty ao anatin'izany rehetrarehetra izany a miaraka hitafatafa amintsika eto a amin'ity alina mahafinaritra be ity Jehovah Andriamanitra nisoanao mikady Timoty.
ia Jehovah nisy soanareo ao hoe aravaina daholo fa samy notahiny Jehovah ka samy nahatratra an'izao sabata zao indray a efa fa zao tena nahay be daholo kosa le mpanoratra tononkalo tena misy raisina tsara mihitsy a indrindra fa le mitondra ny lohateny hoe ozina mankasitraka anareo jiaby fa tena tsara le izy a zay dia mba lefa solira hoe ny anarako mpandresy a le fifoazam-panahiny ihany koa dia atolotra ho an'ny finaritra lotsoa mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra ro misy ihany mandefa ny afatra Jehovah nisy soanareo onjam-peo ao hoe ya Jehovah nisy soanao ihany koa dia mahereza tompoko tsika rehetra entana mpitiavana be mihitsy andefa ny afatra amin'izao fotoana zao a ny amin'ny fahavononantsika ao anatin'izay fotoana mavaka zay ny rahampitso tsika apôstôly Andreasy a ny afatra aloha zany mbola somary mahalakalina kely satria nisy an'izay fahatapahana kely teo zay fa ny mahakasika ny fotoana mavaka antsika ny rahampitso a nandritry ny herinandro moa zany ny fanentana dia efa nisesy foana teto amin'ny onjam-peo zany a ny amin'izay hoe fanapahana ozina zay ny rahampitso a manahoana sy manahoana ny fandahana fotoanantsika zany a be dia be ny olona mety hoe any amin'ny sinagoga zao izy a misy ihany koa zao vao mandre a mety manahireta hoe te-hiakatra izy ireo dia ahoana ny mahakasika an'ireny olona hoe te-hiakatra ireny zany a amin'izay fotoana mavaka ny rahampitso zay ny fandaharam-potoana moa zany rahampitso a dia miavaka be mihitsy satria isan'ity vavaka délivrance ty zany a dia isy ny fitaritam-potoana moa zany mazava ho azy dia isy tenin'Andriamanitra manokana mihitsy a hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra eo zany a dia anazava mahakasika an'izay afatr'Andriamanitra izay eo ny mpanompony ao aorianan'izay dia hiditra ao anatin'ny vavaka délivrance itsika ny eto amin'ny onjam-peo zany zao raha ohatra ka mihaino tsika eto amin'ny onjam-peo a sy manaraka ny vidéo zany a dia misy elanelana aloha zany amintsika mazava ho azy a ny amin'izay hoe resaka délivrance zay fa ny amin'ny rahampitso kosa zany dia ametra tanana aminao mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra rahampitso tena hoe ametra tanana mihitsy anapaka an'le ozina mivantana mihitsy zany ny mpanompon'Andriamanitra amin'io rahampitso io a zay no mampiavaka an'le délivrance hoe eny am-piangonana mihitsy zany tena hoe fanapahana ozina io manko mikatimoty be dia be zany ny olona ao anatina olana amin'izao fotoana zao a dia ny akamaroan'ny olona mamatotra nefa dia vokatry ny ozina avokoa ny akamaroany vokatry le ozina mamatotra zany dia mila afahana amin'izay ozina zay aloha satria raha ohatra zany ka tsy tapaka io ozina io a dia ny zavatra tsy maintsy hitranga zany amin'izao rasy fotoana izay a dia faritan'iny ozina iny foana zany ny fiainan'ilay olona zany hoe raha ohatra ka ozina ohatra hoe ozina tsy tafavoaka mihitsy na tsy tafita mihitsy amin'ny fiainana dia faritan'iny ozina iny foana zany ny fiainan'ilay olona na miteraka izy dia ohatr'izay daholo ny zavatra iainan'ny taranany rehetrarehetra dia zay ny anton'ilay fotoam-bavaka lehibe tahaka an'izao hoe vavaka fanapahana ozina mihitsy zany a mba ilay sitrapon'Andriamanitra sy programan'Andriamanitra sy ilay antony namoronina antsika teto ambonin'ny tany no tanteraka eo amin'ny fiainantsika fa tsy sanatria ilay ozina voatry ny fahotana nataon'ny ray aman-dreny tany aloha tany a no lasa mamaritra ny fiainanao nefa ianao mba hita hoe miezaka ihany ary manao zay tratry ny herinao zany mba iovanao a fa no ilay ozina dia tsy afa manoatra ianao rahampitso sabata ho tapahana izay ozina izay a nindso mananteny izay fa betsaka ny ara-panan'olona no mikairehitra sy ahery amin'izay ary betsaka ihany koa ny olona ho tahian'Andriamanitra ao aorianan'ity fanapahana ozina rahampitso mikatimoty ia fanapahana ozina ny rahampitso a dia entana daholo zany ny olona rehetra amin'izay fotoam-bavaka izay Jehovah nisy soan'ny apôstôly a tena vonona tsara mihitsy a ny ato apôstôly a sady faly a fa tsy maintsy ho tapaka daholo ny ozina rehetra rahampitso sabaty amen zany amen Jehovah nisy io any apôstôly Andreasy a zahay avy aty Moramanga tena vonona napaka ny ozina mihitsy rija Moramanga ihany amen zany maherezi nareo any amin'ny faritran'ny Moramanga any toy atsika ihany ny afatra atao amin'ny finday manaraka ato indray a Jehovah nisy io finaritra fangama mampaminany mbola tsy ao tompoko ahita azy ianao rahampitso ka efa mahita anazy ianao dia mandamanatera fanomezana fa izy tsy hoe tadiavina fotsiny fa mba mila mba tondrahana fahasoavana ihany koa izy tondrahana fanomezana salama tompoko mba hita ambavaka za mba andeha nivatra sambosa sy mba ahita vola andoavana ny banky sy hofatra telo volana misaotra tompoko a tongava aloha ianao mivavaka rahampitso sabata tapahana le ozina dia rehefa tapaka le ozina
dia manao an'izay dingana ataonao rehetrarehetra ianao dia misy fanampian'Andriamanitra efa tapaka le ozona zany a dia afaka daholo zany le giza fa raha vao mbola tsy tapaka le ozona ianao hitotototo andeha hitady tsiroa dia reraka fotsiny ianao amin'izay fotoana izay. Jehovah nisy anao mamampaminany. Tahiny Jesosy daholo nareo ao amin'ny radio ao mitombositra ianao apôstôly lehibe miasa mafy ataonao azara-pitso maniry ho tonga any amin'ilay délivrance goavana rapitso nefa za voately hiasa rapitso dia inona no tokony ataoko apôstôly mankasitraka indrindra. Sarotra be zany manapaka sabaty zany fa mila mitady hevitra ianao. Zay zao ny afatra voalalao hatreto. Mamerina ny fanentanana ao amintsika rehetra ny anatin'ny tokantrano any zany ny tena koa seny amin'ny toerana rehetra izay andrenesantsika ny onjam-peo rapitso sabotsy na sabata eny Betlehema Juda ho an'izay mbola tsy mahita ny toerana dia amin'ny lalana makany Itosy iny zany avy aty 67 ianao misy an'ilay lalana mahitsy be ho an'ny Itosy iny mandalo amin'ny tetezana pasika ianao tonga ololo ao misy tetezana lavalava zay ao dia mahita ny tetezana eo ianao dia efa mahita vehivavy manao saron-doso manao robe lava manao akanjo fotsy izy ireo manao accueil zany miala amin'ny tetezana indray ianao dia mahita arian'ny bus akavanandalina raha avy aty 67 dia mahita vehivavy manao accueil indray ianao eo amin'ny arian'ny bus eo dia afaka manatona an'izy ireny ianao ateriny eny amin'ilay toerana natanterantsika ny fotoam-bavaka izany. Raha ohatra moa zany ka avy any Itosy avy any ambony avy any ianao dia midina ohatrany eo akaty pasika ho akaty inona re zany ho akaty 67 zany dia ao ambany eo nareo mahita ny station Shell akavanandalina indray izy raha avy any Itosy dia eo ampitany station Shell eo ianao tsy maintsy mahita vehivavy manao accueil eo foana ianao zany na eo ampitany station Shell eo misy lalana mitsofoka kely io dia tonga dia mahita fiangonana ngeza be ianao eo amin'ny tokotany malalaka eo zany no natanterantsika an'izay fotoana rapitso izay. Ny fanahy mipetrakantsika amin'ny Katemoty dia misy fiovana ny olona ary mandray fanafahana ny olona rehetra zany tapitra fotoam-bavaka be dia be indray ny olona voafatotra ny ozona fa aretina ny fomba fitrangan'ilay ozona eo amin'ny fiainany dia afaka amin'izany aretina zany ianao rehefa atao délivrance tapahana le ozona. Misy olona voafatotry ny ozona fa trosa ny fitrangan'izy eo. Misy olona voafatotry ny ozona fa resaka ohatrany hoe tsy fahitan'asa ireny no fisehoan'ilay izy eo amin'ny fiainana. Misy karazan'olona koa voafatotry ny ozona fa ohatrany hoe olona kivy lava, olona reraka lava, ohatrany hoe tsy manana hery hiazakazahana amin'ny fanompoana mihitsy ohatr'izay ny fomba fisehoan'ilay ozona eo amin'ny fiainana dia mila tapahana izay ozona izay na mety fikorotana tokantrano ny fisehoan'ilay ozona na mety fanilikiliana ihany koa ny fisehoan'ilay ozona eo amin'ny fiainanao dia hoe mila tapahana izay ozona izay rapitso sabata ho an'ny any amin'ny province mbola tsy misy fiangonana moa zany dia afaka mihaino web radio foana ianao zany torak'izany ihany koa ny any ivelan'ny Madagasikara afaka mihaino web radio foana ianao anatin'izany rehetrarehetra satria mivantana amin'ny web radio zany ny fotoam-bavaka rapitso sy ny délivrance rehetrarehetra izay mandeha ao zany ka asaiko ianao zany anaraka an'izay rehetrarehetra izay ho an'izay eto afaritra n'Antananarivo sy ny manodidina moa zany dia afaka miazakazaka manatona avokoa zany eny a Betlehema Juda ny fotoana marihana fa misokatra avokoa ny sinagogana ny zanam-piangonana rehetra fa izay matsapa rehetra fotsiny hoe za mila délivrance fanapahana ozona dia afaka miakatra eny a Betlehema Juda zany ao anatin'ny fotoam-bavaka rapitso io amin'ny Katemoty. Maromaro amin'izay reto afatra voary reto satria efa manomboka mandefa afatra avokoa ny olona rehetra. Jehovah nisy anareo ao amin'ny radio manasa antsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina ny fiangonana kristianina miara-mivavaka mba ho tonga anatrika ny fotoam-bavaka izay atao raha ampitso eny am-pasika sy any amin'ny sinagoga akaiky anao any tongava fa hisy fanapahana ozona io fotoana raha ampitso io ary raha ny zanaka anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo tongava maro fa tia anao Jesosy mikamarika ihany tahiny Jesosy daholo tompoko. Amen. Jehovah nisy anareo manentana antsika lehilahy ambomanam-bola rehetra mba ho tonga maraina be fa betsaka ny azo atao amin'ny misaotra mialoha ambomanam-bola izay Jehovah nisy anareo apôstôly tena mazava tsara mihitsy ny fampianarana ozona dia misaotra ny apôstôly mampitombo trakefa amin'ny fampianarana nomenao anay mpanompon'Andriamanitra Flavien ihany mitombositra apôstôly. Amen. Mahireza ihany koa ianao. Jehovah nisy efa vonona napaka ozona izay aty Moramanga fa mianta i Jesosy ianareo e. Tahin'Andriamanitra ihany koa ianao dia mahireza tompoko. Jehovah nisy ny apôstôly sy ny mpiara-miasa ho avy mihitsy raha pitso ka te ho afaka faniry ihany. Zany mihitsy.
Tahiry Jesosy daholo nareo amin'ny radio mba eto ambavaka tompoko mba ho anisan'ny ho tapaka ozina zay raha pitsy fa tsy mahavita dingana fa lavitra be mba magnataka lera hoe tia tompo fa hiverina aminao monsieur Zara Bealpa ihany angamba. Finaritra efa vonina tsara mihitsy za manokana aloha nefa mino fa ho avy daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra tongava ihany koa ianareo ry Celestine Mieritsy Atosika fa fetintsika ny alahady Radomiaina faniva Jerosalema ihany. Finaritra efa vonina tsara ny mpanoratra apôstôly lehibe dia hitombositra le ianao Batisa Tsinjoviny avy fanantenana faniva Jerosalema ihany. Toy ihany tsika ny amin'ny hafatra Jehovah nisy soan'ny apôstôly efa miomana amin'ny fotoam-bavaka rahampitso indray fahasoavana efa tsy andro mihitsy zany fa efa vonina tantely ny arivo mpandresy ihany. Mahafinaritra zany. Zany ny fahavononantsika rehetra. Toy ihany Jehovah nisy soa efa vonina tsara zay apôstôly tena manentana manantena fandresena Elizabeth Timiavy ihany. Mila misisika tsara daholo tsika rehetra tena miomana mihitsy amin'ny fotoana rapitso fanafahana lehibe ataon'Andriamanitra ao antsika io rapitso. Misaotra tamin'ny fampianarana apôstôly fa ny rahampitso tsy afaka fa teraka mba mahazo anjara koa ve ny ateran-trano. Izy aloha zany hafa mihitsy ny olona tonga eny am-piangonana hafa mihitsy zay fa mifahafa tsara androany alina ianao zany. Finaritra tsy naheno fandarana mihitsy za fa omaly vao naheno nefa ohatrany hoe ny tantarako daholo ny voalaza tao tena mino za fa tsy maintsy tapaka zany ny rahampitso. Tapaka le oziny. Finaritra izay tena efa vonina be tia mahitsy sabata masina io tongava daholo na dia marary azy ianao tonga ny ianao sitana fa mahery Jesosy tompo hoe. Amen. Finaritra tena efa vonina be mihitsy rahampitso hoe ny aima koa ve mba manana anjara misaotra tompo. Manana anjara tsara mihitsy ny aima tena manana anjara. Mba hoe tambavaka apôstôly lehibe fa tapatapaka be mihitsy le radio avy aty aminay nefa zay tena vonina napaka ozina mihitsy mbola rija mbola manga ihany. Ny connexion no somary ratsiratsy kely amin'izao le orana avy matetitetiky zao dia ratsiratsy kely ny connexion fa efa miezaka tsika manatsara anazy foana fa miaritra kely aloha ianao any. Fotsiny fiadanana le tokony mba hisy délivrance fanapahana ozina koa atao amin'ny sinagoga manjary mangetaheta ambony lakana zay jiaby aty nefa tsy azo akatona ny fiangonana Juliana manetry teny. Ny fiangonana any misokatra tsara mihitsy fa misy vavaka daholo any amin'ny sinagoga ka. Fiadanana eto ambavaka zay mianaka fa tsy salama tsinjo Ambohibao ihany misaotra e. Eny tompoko le entina ambavaka fa za matahotra ianao. Toy izay tsika indray ny famakinany hafatra finaritra tapaka ny radio teo dia tsy maheno programy zao izy vao manokatra angamba. Ny programa atsika rapitso sabata ny fanapahana ozina rapitso le fotoam-bavaka lehibe sokafana alefatsika moa zay tsy ela-pamantaran'izay rehefa avy eo mba hoentsika ny natotokantrano miny fa hientsika foana iny fa alefatsika eo le izy zany namafisana an'izay fandaram-potoana izay favaka délivrance rapitso eny Betlehem Juda fanapahana ozina maro ny fiainan'olona amiratra zany ao aorianan'io délivrance rapitso maro ihany koa ny mararo sitran'Andriamanitra ao aorianan'io délivrance rapitso io samy miomana avokoa isika rehetrarehetra ary mametra ianao fonona takan'ilay vavy mitsidrana ndraiky 20 taona hoe hikasika ny somotra viavin-damany tompo fotsiny dia andray fanasitranany ianao kosa mba mametraka ao anatin'ny fony hoe amin'ny lalàny inona zany ny tianao mba tena hoe ampitranga fanafahana ho anao amin'ity fotoana lehibe sokafana rapitso ity. Jehovah niany soanareo amin'ny RFL ao dia ahoana zany zay aty amin'ny sinagoga mba mangataka lereo hoe averao ity mamantsiory ankadinandrina ihany. Misy fotoam-bavaka ny any amin'ny sinagoga ka dia manatrika fotoam-bavaka ianao. Ho feny fifalinana ny alina apôstôly maloto ve za apôstôly fa nanokatra frigo anay za dia na voakasika fonona biby maloto nentin'ny vadiko tany ampiasana n'io ariva io za nakasika an'ilay izy eo ny fotsiny ny voakasiko ny fonony fotsiny no voakasiko. Maloto ianao rehefa masika biby maloto maloto manam-parivo ihany ka. Mbola miverina kely misy miteny hoe tsika hono diso mitandrina lalàna loatra fa tsy mitovy fitiavan'i Jesosy tompo fa testameta
taloha foana hony a dia manamarina fiangonana be. Aza miadevitra amin'izany ianao fa isika tsy hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly zay hoe aza avela hisy tsara anao ny amin'ny fihinananao ny amin'ny fitafianao ny amin'izay zavatra ataonao rehetrarehetra, aza avela hisy tsara anao amin'izany, aza miasa loha amin'izany fa isika ho any an-danitra rehefa tsy tandrina izy dia izay ataony ihany ataony izany. Mitoy ihany tsika ny amin'ny hafatra finaty zay aty amin'ny sinagoga ve mba ahoana misy misionera manapaka ozina be dia ahoana reo tsy afa-miala amin'ny andraikitra mama mifanasina. Misy mpanompon'Andriamanitra daholo any amin'ny sinagoga rehetrarehetra ka. Mampitany daholo zareo amin'ny sinagoga. Jehovah Isoa mba hita ambavaka marary dia tsy tonga any zany raha pitso aina tsinjovony avy ihany. Ianao marary mihitsy ary ny tokony ho tonga atao délivrance. Jehovah Isoa anareo ao amin'ny radio RFL ao hoe ho antsika vahoaka ny Moramanga sy ny manodidina tongava maro fa délivrance fanapahana ozina io rapitsoa evangelista Nini ihany eo. Amen zany. Zareo any Moramanga any tongava daholo ihany koa fa misy ny fanapahana ozina ny rapitso. Jehovah Isoa anareo ao amin'ny radio mazava ny fampianarana ozina apôstôly Juliana Bidera ihany no mandefa ny hafatra. Finaty faly be za fa tratry ny sabata ny Jehovah indray, sabata ny fanafana, ny sabata mahafinatra, tongava daholo tsika tahiry batisa manety tena Betlehema Joda ihany. Amen zany. Toy izany ihany ny hafatra atao amin'ny finday manaraka ato. Hita ao aho fa tokony mba misy fanapahana ozina koa aty amin'ny sinagoga fa ny olona rehetra mihitsy no saika misy ozina daholo ny mpino. Tsy ny mpino rehetra no misy fa le olona misy ihany ka, izay olona misy ihany no misy fa tsy voatery ny mpino rehetra fa efa misy mpanompon'Andriamanitra any amin'ny sinagoga antsika rehetrarehetra any dia mpanompon'Andriamanitra any zany no mivavaka ho antsika rehetra izay any amin'ny sinagoga. Ya, finaty tapa-bolana zahay naloto foana dia efa nidio fa nisy ranada hamonjy fotoam-bavaka raha mipitsy dia mbola maloto ve zahay tompoko fa misy ranada hamonjy. Rehefa nidio nareo dia nidio fa le olom-baovao fotsiny no ataovy midio izy alohan'ny vavaka amin'izay mba tena mandray fanafahana tsara ohatra hoe amin'io mihitsy izy vao tonga hanatrika an'izay fotoam-bavaka izay. Finaty maloto ve za fa nanatrika mpiteraka za tsy nandray azy maloto firy andro za misaotra to. Raha vao niditra tao amin'ny efitrano misy an'le olona nitera-bao ianao dia rasa-zavavy le teraka zany dia raha androany moa le olona vao teraka dia maloto 420 andro ianao, raha zazalahy kosa dia 7 andro. Jehovah Isoa antsika eny ambomanambola eny tongava daholo fa hisy vavaka fanapahana ozina koa eny fa efa vonona tsara ny mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho anareo sy anapaka ny ozina rehetra izay mamatotra ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy ho afaka ianareo fa ny fahatongavanareo no andrasan'ny tompo dia ho afaka ianareo tahiny Jesosy daholo NK marika ihany mandefa ny hafatra. Amen. Finaritra apôstôly lehibe sy NK Timoty vonona dia vonona tokoa ny fosaina ary ny fanahy hiatrika fotoam-bavaka ny rampitso sy fanapahana ny ozina rehetra mankasitraka apôstôly lehibe tamin'ny fampianarana rehetra nofy ankasitrahan'ny avy ihany. Amen. Arabaina daholo tsika tratran'ny sabata efa tena vonona apôstôly lehibe hiatrika fanapahana ozina fa ireo ray aman-dreniko voafatotry ny ozina tension sy areti-po dia izany daholo na tahaka imamanay andeha rampitso za mino fa vao nitsaka ny Betlehema Joda mamanay dia afaka sy sitrana mity ihany. Amen zany. Iraina Jesosy. Fiadanany misaotra ny apôstôly amin'ny fampianarana mba mangataka ireo hoe tsikitsiky Julien ihany. Toizatsika ihany ny famakiana ny hafatra mbola tsy tapaka ny hafatra mbola misy ihany finaritra efa vonona mihitsy hanapaka ny ozina rapitsa Celestine Tsinjovony avy fanantenana imeritsy atosika. Finaty zahay atya imeritsy atosika efa vonona foana mahay rezy nareo ny fatra meritsy atosika sy ny manodidina any finaritra nareo ao apôstôly lehibe efa vonona tsara apôstôly andray ny fanafana mankasitraka tompoko Romain Tiny avy ihany. Amen zany. Toy ihany tsika ny amin'ny hafatra mbola tsy tapitra ny hafatra
Jehovah nisy soanareo afaka tonga tsara mihitsy nareo izay manana olana fa anafaka anao Jesosy mpanompon'Andriamanitra ty akady nandrina ihany flagy ihany amen zany amen zany amen zany zay ny afatra apôstôly. Ya dia mamerina ny fanentanana zany amin'ny fitombavaka lehibe sy goavana rapitso vavaka fanapahana ozony rapitso io maty antoka aloha zany zay tsy tonga izay angamba no itenenana anazy amin'ny katimoty amin'izay le olona mba ezaka tsara mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria fanapahana ozona zany io fanamamatotra matonany maro no resena rapitso no azera rapitso ary roahana hiala eo amin'ny fiainanao rapitso sabata zany ka za tena mampirisika anao hoe aza vela izy zavatra anakana anao mihitsy na de kely na lehibe indrindra ara zany aza vela isy anakana anao zany fa manova ezaka manatrika an'ity fitombavaka rapitso alarobia ity hoan'ny olom-baovao ohatra rapitso sabata zafady fa zatra le alarobia indray hoan'ny olom-baovao aza diny mitondra lafika fandoliana hoan'ny olom-baovao zay mbola tsy mpanatrika fitombavaka mihitsy fa rapitso anao vao tonga de mitondra lafika kely zany mba andolianao anatin'izany rehetrarehetra izany zay ngamba ny fandaram-potoanantsika mikatimoty raha ohatra tsy isy tsony ny SMS raha mbola misy de efa kitsika ihany raha Iaho vakity ihany reto afatra faraparany reto finaritra mba hitam-bavaka mba tsy voasakana fa efa vonona nefa lasa manavy tampoka zay aty. Manova foana dingana na de ohatr'izay ara zava-misy de manova foana dingana makany am-piangonana fa manafaka anao tompo. Amen. Finaritra apôstôly amin'ny efa vonona zay aty akady-bahoaka anapaka ozina tsy maintsy mivoaka mpandresy za apôstôly Amen. Manana finoana za fa tsy maintsy afaky. Amen zany raha vao manana an'izay finoana sy tahety zay ary fanantena an'izay de ahafahan'ny tompo ianao. Jehovah nisy hoe manentana antsika andoharany fotsy rehetra ho tonga ny rapitso fa ho avy aty amintsika ny mpanompon'Andriamanitra Stifanasy aleo rehetra. Jehovah nisy mba magnataka vavaka za apôstôly fa mandalo olana be za mantsy no mahefa ilay miasa ka ho be irika. Afatra faraparany atao finday miaraka dia avaka fotoana eo finaritra eo efa vonona tsara zay ato apôstôly efa tsy androna iny maraina ny andro sabata mirehitra io joanina ihany. Amen zany. Jehovah Andriamanitra nisy soanareo amin'ny RFL ao zay ato tena efa vonona be hiatrika ny sabatany rapitso hoe oby avy aty ampasika ihany. Amen zany. Jehovah nisy mba magnataka vavaka fahatelo ray volana zao tsy mivavaka. Rapitso ianao manova dingana tonga de manova dingana rapitso verina eo anatrehan'Andriamanitra zany fa isy fivavahana be ihany koa alohan'ny anapahantsika an'izay oziny zay. Finaritra izay te ho afaka miakatra nefa te ho afaka azavao kely ny maloto terabao fa ny atitsy mahazo an'io mihitsy. Lavalava kely ny fampianarana fa tsara ngamba ianao manantona de mientsika miresaka tsara mahakasika an'izay an'izay na manantona eny amin'ny bao ianao fa lavalava kely ny fampianarana. Mitoy ihany finaritra efa tena vonona monjy fanafana rapitso hoe dadan'ny Debora ihany. Amen zany. Mitoy ihany tsika ny amin'ny afatra faraparany angamba ny ato amin'ny finday manaraka ato. Jehovah nisy soanareo rehetra ao zay koa ato efa miandry hiasana mahitsy ihany. Mitoy ihany tsika finaritra daholo miomana daholo isika mieritry atosika fa ny fahatongavanao no ela dia ho afaka. Amen zany. Jehovah nisy io efa vonona be mihitsy hiatrika ny fanapahana ozina misaotra tompoko. Ya ny tompony anafaka antsika rehetra amin'ny fotoana rapitso. Finaritra faly be za fa natratra ny sabata dia mba mangataka lihira hoe ny anaraka mpandresy fitahina misesisesy hiavitra avy aty ambotry manjaka ihany. Ya. Finaritra efa vonona mihitsy zay aty mieritry atosika anapaka ozina fetra mieritry atosika ihany. Inona marina ny afatra atao apôstôly? Eny ary. Zay zany ny fotoanantsika mankasitraka antsika rehetra zay nandefa an'izay SMS zay mbola manatitra ny fialantsiny ihany tokony mbola hitony fampianarana fa efa andalina ihany zao moa nijery moa teo tapaka de voangana kely teo zany vao miverina fa de eny Betlehemanjoto zany ny fotoanantsika ny rapitso sabata izany. Sokatra daholo ny zanam-piangonana rehetra na ny sinagoga rehetra fa zay rehetra mangetaheta kosa te ho afaka amin'izay ozina izay amin'le fanapahana ozina zany de afaka miakatra eny Betlehemanjoto ianao zany ampasika ny rapitso sabata izany. Zay ny fandarona teto fa de apetraka amin'ny tombo zany mitohy any rehetrarehetra samy manamaso tena daholo isika rehetra mety alina ity ary mitondra mavaka manokana mihitsy
izay rehetra mpanao délivrance rehetrarehetra ihany koa amin'izay mba tena miasa tsara ny tompo ary ianao zay magnety fanafahana zany dia manamasina tena tsara aza vela isakatsakana mihitsy aza mena fitoerana mihitsy satana mba tsy hanakatsakana anao izy amin'ilay fotoana rapitso satria io mihitsy ny fotoana voatendry hanafahana Andriamanitra antsika amin'izay ozona izay fa dia mirary ny sosiny tsara ho anao ny tena koa ny tompony hitantsika tsiraray avy samy mahereza daholy dia eny Betlehemanjota zany ny fotoanantsika ny rapitso sabata manomboka amin'ny 7 maraina tsy diso izany fotoana izany mahereza daholy tsika rehetra dia tahin'Andriamanitra tompoko. Ai Jesosy atompoko.